Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vamalala no ionana amintsika amin'ny teandroantena lanza ten'Andriamanitra. Ao matoka fa ampahiranao indray ny ten'Andriamanitra androany dia mino finaritra ary. Ten'Andriamanitra izay jetsika androany dia ten'Andriamanitra efa matetika mandalo amin'ny sofintsika Jeremia 8:20 sy ny Isaia 8:20 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia Isaia no vakitsika voalohany Isaia 8:20 andininy voalohany hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Jeremia 8:20 fa izaho malala ny hevitra hiverako anareo ho Jehovah dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Zany ten'Andriamanitra zany raha lasana vavimalala tiako ampahirizana antsika izay mety mieritreritra hoe sasa miandry an'i Jehovah. Ohatrany hoe mangataka zavatra nefa ohatrany tsisy mandre. Ohatrany hoe mivavaka foana nefa toa tsy mety tonga amin'ny zavatra irina. Dia ampahiranao androany manao hoe Andriamanitra ho an'ny olona miantso azy amin'ny fony, tena miantso azy. Dia za te hijoro vavolombelona amina fa tena mianivavaka Andriamanitra. Fa ny amintsika ny atao hoe mianivavaka Andriamanitra dia tonga ilay zavatra rehetrarehetritsika. Nefa Andriamanitra dia miteny nanao hoe za manana ny hevitra, za hozy Jehovah Andriamanitra, za no manana ny hevitra. Ianao manana ny hevitrao, fa za koa manana ny hevitra. Dia teny amintsika Andriamanitra manao hoe aleo hitondrako azy. Dia teny amintsika Andriamanitra hoe zay ny takatry ny sainao, fa za mahatakatra mihoatra lavitra noho ianao. Tsika tokoa raha lasana vavimalala misy fotoana mangata-javatra. Dia tsika rehefa mangata-javatra tsy omena tsiny satria Andriamanitra mihitsy hoe manome antsika lalana hangataka. Na dia miteny azy Andriamanitra na tsy mangataka aza angenareo fantatro. Na tsy mangataka kory aza nareo dia efa ataovy takanazy. Na tsy mangataka dia fantatro ny ilainareo. Fa tsika moa tsy mety mionona. Ohatrany hoe raha vao tsy mangataka tsika dia mieritreritsika din'Andriamanitra. Raha vao tsy mangataka tsika dia ohatrany hoe mieritreritsika sao dia tsy tsapan'Andriamanitra, sao dia tsy fantatra Andriamanitra ny zavatra tsika dia men'Andriamanitra lalantsika hangataka. Fa rehefa mangataka tsika dia zao manana zavatra tena tombona tsara tsika hangatahana ohatra amin'ny zoma Andriamanitra amin'ny 10 ora mila vola 15 millions za. Dia mila zavatra telo zany zavatra tonga anatin'ny saintsika. Zoma amin'ny 10 15 millions mety mbola mitombo ary raha mbola 50 000 sy zao mipoziko andeha hivoaka azo avy ny programmako hitondra an'izay. Finoana daholo zay. Finoana daholo zany. Fa zao ny olana dia zao tsika miandry an'izay zavatra izay dia mieritreritsika fa zay eritreretintsika no mety. Zao raha lasana vavimalala. Andriamanitra mianivavaka. Dia Andriamanitra nahare ny zavatra ilainao. Fa zao Andriamanitra koa manana ny hevitra. Ary ny tena tokony hafaly anao dia zao tsy hitondra anao any amin'ny loza Andriamanitra fa hitondra anao any amin'ny fiadanana. Zao nge raha lasana vavimalala ny zavatra takatry ny saintsika ka hiatraiza. Na ny avoaka ny ampitso aza tsy fantatritsika. Fa Andriamanitra mahafantatra ny avoaka ny afaka 10 taona tsika. Nefa ny zavatra lahatra Andriamanitra tsy takatry ny sainao zany. Araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe ny atokany tsy fantatrao fa isaoranao ary ampitso. Zany hoe misy zavatra tsy androany tsy fantatritsika. Inona Andriamanitra ny anton'ity zavatra ity. Fa za raha lasana vavimalala tsy indray mandeha tsy indroa. Misy tokoa fanontaniana mipelaka fa maninona. Fa iny famaninina iny aza matahotra fa tsy maintsy valian'Andriamanitra iny hoe satria anerinana. Tsy maintsy valian'Andriamanitra. Dia zao amin'izay mangataka tsika. Dia matonga n'Andriamanitra miteny hoe tsy lalo-dalovana ny sofiko fa mahare. Dia satria zao mangataka foana tsika, mangataka. Dia tsy mety matoka ohatrany tsika ilay ao an-tokantrano angatahany zanantsika zavatra. Zavatra anankiray impolo angatahany ny zavatra zay hoe kilalao tiany zanako. Fa tena nadilo ny sofiko raha lasana vavimalala. Nalaza be moa zay kilalao zay dia tsy nety mbola nivoaka tany magasin izy tamin'izay. Dia en rupture de stock zany dia niandry. Dia mangataka foana aiza le izy. Tena. Dia raha za Andriamanitra dia teo mihitsy ny teny hoe sofiko tsy lalo-dalovana fa mahare. Efa reko zay. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Indraindray raha lasana vavimalala mahita sary ao anatin'ny saintsika ao. Hoe Andriamanitra reto zavatra tiako tongo amiko amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe misy zavatra amidinao mafy mihitsy ao an-tokantranonao.
sahirana moa malagasy am'izao fotoana zao tonga ny fety de misy zavatra tia maly falina ao tokantrano ianao de misy zavatra tianao amidy ao tokantrano mampaherimanao manokana zay mandalo an'izany am'izao fotoana zao de zao vavaky anao eo mba ho lafo ty tomobily ty jesosy manaovana ifety jerenao nefa le fety me manakaiky ny tomobilinao tsy lafo ary tonga ihany ny fety tsy lafo ny tomobilinao naretsika monomonina fa maninona tsy lafo zao angela lasana bava malala ho vita io fety io fa isotran'andriamanitra io tsy lafo ny tomobily vita ihany ny fety tsy tian'andriamanitra ianao vita fety de andeha tongotra zany any ankenao fa le fety moa to vitanao ihany izy zao maiza anao makasitraka an'andriamanitra maiza anao ny zavatra hita tanan'andriamanitra atsika de zavatra tsara ary ny zavatra ataon'andriamanitra de mitovy ihany ange inona moa zao ny antony tia nangatahana ohatra zao hoe misy volan'olona tokony alohanao de inona moa tonga anao miteny hoe mila 15 millions am'zao satria anao tsy te ho afabaraka am'le olona satria anao te alohan'le volan'olona tsy te ho afabaraka sy ny sisa de zay zavatra tanjona faran'izay ny tian'andriamanitra ho tazomina ianao tsy afabaraka zany na mahita 15 millions anao na tsy mahita ianao andriamanitra mitondra ny fiainanao de mila matoky an'andriamanitra ianao rehefa nangataka ianao de zao miandrasa valimbavaka ary ny zavatra mitranga ao aoriana ny vavaka de valimbavaka raha tena ny vavaka tokoa ianao mety mifanohatra amin'iny mihitsy ary zavatra tsy nahita ianao fa za te teny aminao tsy nahita an'le vola ianao zao ka ianao nge mieritreritra zavatra be deabe anatin'ny sainao ianao ihany maminavinany zavatra hitranga hoe raha vo tsy tonga zao iny voy de hoavy zao le olona de tapatapa na le olona ny ainako mantsy ny zavatra zany amapolo taona ny lasa de zaraiko aminao de mieritreritra za zao ataon'le olona de tonga de polisy de tonga de ohatry izy ny teny anao fa tonga de polisy zay ka ny tenin'andriamanitra taminao eritreritrao zay de iny tsika tena mangofotra de matahotra de monimony nefa raha lasana bavo malala tsy voatery 15 millions de ny solution amin'ny fiainanao andriamanitra mieno anao fotsiny solution amin'ny fiainanao za te ampahiry anao am'zany ary rehefa andriamanitra mieno anao de aza matahotra ianao fa tsy very zany ianao ary tsy maty zany ianao tsy maty zany ianao tsy afabaraka zany ianao ozy ny devoly mantsy an' jesosy hoe any Mateo toko faefatra andiny faefatra hoe raha zanak'andriamanitra tokoa satria noana jesosy avatio mofo fotsiny reo vato reo fantatry jesosy tokoa fa mila mofo izy satria noana fa zao raha lasa namba malala nampianariny devoly ny tenenina anao hoe mitanjoko androandry de za velona tovy amaina za velona mitanjona androandry mahavelona ny mofo fa misy akoatra ny mofo misy le hanina zay tsy fantatrareo ozy izy teniny ozy jesosy de le hanina hoaniko tenin'andriamanitra tsy ny mofo ihany iveloman'ny olona fa nitendretra zay loka ny vavan'andriamanitra ka jesosy nanana baiboly niaraka taminy tany amin'ny tany efitra fa nga jesosy maty rentsika ve matiny anoanana jesosy tam'izany tsia raha lasana mbavy malala raha misy olona tsisy mpiamo zao fotoana zao mety tsy manana ray mpianakaviana anao tokantrano mety tsy andefanao ray kely andriamanitra tsy masoanao ray kely mety tsy andefanao reny kely andriamanitra raha tsy manana ny entsolina fa jesosy mihitsy so miteny hoe tsy amelanareo kamboty raha lasana bavy malala inona ny tanjon'andriamanitra amin'ny fiainanao ny tanjon'andriamanitra amin'ny fiainanao de anao tafavoaka tsy anao manana olona fa ny fiainanao voata fa ny fiainanao misy pia mino fa takatrao zay zavatra tiako lazain'izay tsy voatery ray na reny ny mpiany fiainanao fa andriamanitra mihitsy ihany fiainanao tadidio raha lasana bamalala ny zavatra ny ainan'ny Eli rehefa nisy ny haitany tamin'ny androny aba de nalefa n'andriamanitra Eli satria voalohany indrindra andriamanitra tsy amelany zanany ho faty taditsika tsara tantara tao amin'ny tany Egypta fa rehefa tonga nge ny Aizipito maizina ny tany Egypta rehefa tao amin'ny tany Egypta tao nge raha lasana bavy malala tsy navelan'andriamanitra ho maizina 100 isanjato fa 7 isanjato fa misy 10 isanjato nge misy tanàna anankiray atao hoe Goseny tao nge no tombony zanak'Israely ahoana ny zanak'andriamanitra no ataony maizina zany tsia andriamanitra mitsinjo ny zanany zay efa novidiko de tsy mba ho ariko izy ny ten'andriamanitra inona ny zavatra nitranga lasa nentin'andriamanitra Eli ny olona tratra ny haitany fa Eli tena niany fiainany Eli andriamanitra nataony tao amina
renirano hoe kerita de nomeny nanirahangoaika hitondra mofo ampy sakafo amin'ny andro haitany fiza miteny anao fa tsy maintsy misy mpanjaka Eli voavelona fa Andriamanitra manangana goaika, Andriamanitra manomana renirano kerita ho an'ny olona zay tia azy. Rasana mavomalaly tsy tanakelofana i Davida io, mitsoka ny renireny Davida. Fa raha tadiditsika tsara ny Salamo 1:5 ahoana hozy Davida de vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 1:5 andininy faharoa. Hozy Davida hoe iza laza amin'ny Jehova hoe fialovako sy bately fialovana ho azy ary Andriamanitra zay itokiko. Raha misy fotoana tsy maintsy mahila fialovana ianao, trano anaty eritreritra Jesosy ao miotafo fanitso aho. Fa ny Andriamanitra tsy tafo fanitso, tsy ampy an'Andriamanitra zany. Vatolampy mihitsy no omeny anao. Vatolampy. De ny olona le tady monimony ndraiky tsafo fanitso ka inona ny tianao hoe vatolampy tsy mety fitsofon'ny rivotra tsy mety menjera amin'ny orana. Narika firy Andriamanitra manana ny hevitra hiverina antsika. Ary Andriamanitra de mitsinjo raha lasana ambavomalaly. Zay mahasoa antsika. Misy fotoana tsy misy mpiano zanak'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy andefa niny hoe mpia tsy matoky. Fa misy fotoana ke Andriamanitra any amin'ny Ezekiela azafady, any amin'ny Ezekiela 4:3 lasana ambavomalaly tena miteny mihitsy iza izany ihany ondriko. Ny tanjon'Andriamanitra ho atsy ny hoe le eritreritsika hoe Andriamanitra omeo mpiady meo fa tsika voata, tsika voa. Ao volazan'izay, tsika le misy mpia, fiainatsika tsy very. Raha lasana ambavomalaly. Rehefa misy zavatra avy amin'Andriamanitra, rehefa nivavaka ianao ka ren'Andriamanitra, de courage ianao de mahay reza. Fa tsy very zany eo anatrehan'Andriamanitra ny anaranao. Fantany ny zavatra nangatama, fantany ianao, fantany ilainao. Azakivy ianao. Tsy laro dalovan'Andriamanitra. Na de mibadabada fiteny ary ianao anatrehan'io Andriamanitra io fantany ilainao. Ianao nga mahay mivavaka. Iza ny olona tena mahay mivavaka, fa tena tokony pikabady tena tain'Andriamanitra indrindra mahay mivavaka. Mahay mandady teny. Fa tsy mahay mandady teny ny tian'Andriamanitra. Tsy ny mahay mandady teny tena inon'Andriamanitra fa zay mivavaka amin'ny fony tena. Misy olona ngera lasana ambavomalaly za teny koa za taloha tsy nahay mivavaka zany. Tena tamin'izaho mivavaka tena tsy haiko zany inona ny teneniko Andriamanitra ao anatin'izany. Mahita olona mivavaka ianao adiny 2 adiny 3 tsy miala eo ao anatin'ny mivavaka anankiray. Zany teny Jesosy inona ny tiana, inona mba ho teneniko anatin'izany. Za tsy mahay mivavaka. Fa etsy za mahay mivavaka ny tian'Andriamanitra fa ampianariny ianao ihany zany ao aorianao. Arakaraky ny fandraisana aminy afantarana inona moa zany mivavaka ao aorianao tsika mbola hijeriny hoe ahoana zany atao hoe mivavaka raha te mba haritra mivavaka zany ianao inona no teneniny manoloana an'Andriamanitra. Fa tsy ny mahay mivavaka ny ilain'Andriamanitra fa ny olona tena mivavaka amin'ny fony. Na mibadabady eo azy ianao raha lasana ambavomalaly. Fantatr'Andriamanitra ny ianao ary tsy milalo dalovany izy azakivy ianao, courage ianao. Fa henon'Andriamanitra ny zavatra ilainao. Raha itsika tsy mety miolona mihitsy. Te averina kely ndray. Za te teny aminao hoe manam-potoana ivavahana ianao raha riva. Atsaro indray aloha mangataka ny zavatra iny. Efa henon'Andriamanitra iny menara sady indray miterana azy. Aza mivavaka mangataka ny zavatra iny tsoa ianao raha riva. Alohan'ny atory na rapitso vao mifo. Fefa reny iny Andriamanitra manatsofina ny Andriamanitra. Andriamanitra tena mihaino vavaka ny Andriamanitra. Fantany raha manam-potoana ianao zavatra hafa indray jerena. Tana mitera azy. Ndana jerena indray fahatsarana de tantarao. Tantarao. Fa za de teny aminao hoe i Mosesy ngera lasana ambavomalaly raha ny tena marina rehefa eo amin'ny Farao. Raha eo amin'ny Farao Mosesy. Aneo famantarana, zany hoe anao fahagagana. Anao fahagagana. Raha ny tena marina tokony vimbina tena karazana fahagagana maro Mosesy. Vimbina conteneur iray feno fahagagana ny antony de zao, tsy ampy an'ny Farao fahagagana ray na roa zany. Satria ny omby asin'ny Farao koa mba mahay fahagagana, nanapotra, nanao natsipy ny tena de lasa menarana de lasa bibilava de lasa koa ranao koa mpanompo Farao navita. Raha ny tena marina Mosesy tokony vimbina tena conteneur ngeza be feno fahagagana fa tsia. Andriamanitra raha lasana ambavomalaly rehefa eo ombantsika de mombantsika. Meny tehana ray fotsiny. De tehana na
avitan' zay karazana fangakana rehetra tamin'ny alalan'ny tena na ny teny ranomasina mena aza misokatra. Nefitsika rehefa nangataka Andriamanitra hoe iseho eo anoloan'ny Farao a, inona avy ny zavatra hoentiko? Toy izay Andriamanitra iny an-tananao iny, tehanao izy Mosesy, ka iny tehana iny avitanao an'ilay zavatra. Tsika tsy naneritreretra mihitsy hoe tehana, fa mananeritreretra anao démonstration amina zavatra, amoaka zavatra tena matokian'Andriamanitra ianao. Matokian'Andriamanitra ianao. Nisy ny fotoana, nisy lehilahy anankiray zay andeha hamonjy fety, andeha toriteny amina toerana ngeza be. Tsy nanana akanjo izy io. Misy akanjo zay tokony hoentina. Satria misy an'ilay karazana time mare moa rehefa le tao amin'ilay fiangonana tamin'izay dia misy akanjo itovizana zany. Tsy nanana an'izay akanjo zay izy. Nangataka izy Jesosy ameo fotoana hijereko an'ity akanjo ity. Tsy nahita an'ilay fotoana, tsy nahita an'ilay akanjo izy. Dia efa natahotra ny rahalahy hoe hiava keny amasom-bahoaka keny Jesosy aho. Inona ny ataoko? Zao ny zavatra tonga tao amina efa nivavaka. Inona ny mahataitra anao amin'izany akanjo zany? Efa nivoninahitro mihitsy inona tafiko anao e. Ary dia jerena tokoa rehefa tonga tao amin'ilay fotoana. Somary niavaka kely ny rahalahy tao anatin'ilay zavatra natao satria nisy fitoriteny tao, nisy fitariana fotoana ary anisan'ny mpanentana tao ty rahalahy ty. Inona tokoa zavatra anako ohatra somary niavaka izy satria tsy nitovy tamin'ny akanjon'ny olona rehetra. Fa zao raha lasa navabo-malala. Tena niavaka tokoa izy. Satria tao dia tena nisy fanatrehana tena nisy herin'Andriamanitra, tena nisy ositra ny rahalahy. Ary tsaroan'ny olona ilay lehilahy nanao akanjo ohatry ny ihany tanomboka teo. Andreo marikeny olona. Za teny aminao hoe tsy lalitalovana tsy voatery azo an'ilay akanjo lafo vidy ianao fa za teny aminao fa voninahitr'Andriamanitra tsy takabidy angeny tatafony ianao raha lasa nabavo-malala. Inona ny ankivy anao? Inona ny ankivy anao? Andeha any an-tany efitra ny zanak'Israely. Fantatsika tsara fa ny amin'izany tany efitra izany dia zao misy maingoka misy menarano. Fa Andriamanitra tsy nanome boty hisambatan'olona ho an'ny zanak'Israely hanitsahana maingoka sy menarano. Fa tsotra fotsiny fahefana nomeny. Fahefana nomeny. Fantatsika tsara angamba ny izay ten'Andriamanitra eny meko anao ny fahefana nitsaka maingoka sy ny menarano. Any amin'ny Luka 10 any misy an'izay teny zay. Jesosy ny teny hoe meko anao fahefana anitsaka ny maingoka sy ny menarano. Za teny anao androany hoe mety boty ny eritreretin'ny zanak'Israelita. Hoe Jesosy andeha tany efitra zay aiza ny boty. Raha zay mety afaka hiaro amin'ny maingoka. Fa tafita ny zanak'Israely tsy maty ny maingoka, tsy maty ny menarano. Teny aminao androany hoe raha anao nenao amin'ity androany ity. Misy zavatra tena efa hitan'ny sainao mihitsy angatahanao amin'Andriamanitra ary tsy mety ho voky ianao raha tsy io ny zavatra tokony aminao. Fa za teny aminao androany anomboka asehon'Andriamanitra ny fahatsarany ianao. Dia anomboka hiteny ianao hoe hay ve Andriamanitra misy vahaolana ohatr'izany ao aminao? Hay ve Andriamanitra tsy ny vola ihany